Faly miarabantsika rehetra mpanaraka izao fandarana izao. Ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Ny lohahevitra lehibe izay tiako hisarena saitsika amin'ity herinandro ity ry havana dia ny hoe Jesosy vahaolana azo antoka. Jesosy vahaolana azo antoka. Betsaka tokoa ireo karazana olana izay mpahazo antsika amin'izao fotoana izao. Mety ho maneran-tany io, mety eo amin'ny firenena misy atsika, eny mety amin'ny isa-tokantrano mihitsy, dia samy mizaka ireo karazana olana maro samihafa isika. Mety olana ara-pahasalamana zany, mety olana ara-toekarena ihany koa ara-bola, mety olana ara-pihetseha-po ihany koa, mety olana ara-tsakafo, olana ara-piarahamonina. Eny fa na ny toetrandro aza dia zary lasa olana ankehitriny. Teo aloha maintany, ankehitriny be loatra indray ny ranonorana ary miteraka olana ho an'ny olona maro. Ny fanontaniana lehibe mipetraka dia ny hoe aiza ary no ahitantsika vahaolana? Aiza no misy vahaolana? Ary ny vahaolana tadiavintsika dia vahaolana azo antoka. Aiza no iantorana mba hamahana ireo karazana olana ireo? Amin'ity herinandro ity isika dia hijery vahaolana azo antoka, izay tsy iza ry havana fa Jesosy Kristy no vahaolana. Miloha ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao aho mba hiaraka hivavaka amiko, hiaraka hivavaka isika. Ray tsara ô, ray malala sy masina indrindra ny an-danitra ianao. Misaotra no tombontsoa izay mbola nomenao anay, mbola ahafahanay mianatra ny teninao, manohy fampaherezana avy amin'ny teninao. Be dia be ireo karazana olana mahazo anay. Misaotra ny amin'ny Jesosy Kristy izay nomenao anay mba ho vahaolana ary vahaolana tena azo antoka. Noho izany raha nokatra ny teninao izahay. Ny fanainao masina anie no hitarika anay, anilotsaina anay mba azahoanay ilay vahaolana tena azo antoka avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, nisy fotoana Jesosy dia nanao izao fanambarana izao ao amin'ny Matio 2:20, andiny andininy fa 7:20. Efa natsinjo Jesosy, efa nahita Jesosy fa mizaka olana isika eo amin'ny fiainantsika. Ary misy karazana olana marobe mety mahazo ny tsirairay avy amintsika. Dia zao ny teniny ao amin'ny Matio 2:20, andiny fa 7:20, manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavetratra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Zany no fanasan'i Jesosy Kristy atsika. Miantso atsika izy, manasa atsika izy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sady mahavesatra entana, fa izy manana fitsaharana, manana fitoniana ho atolotra atsika tsirairay avy. Fanasana ihany zany. Amiko ny safidy, aminao ny safidy, na izao na ianao hamaly ny fanasan'i Jesosy. Fanan'i Jesosy ny olana mahazo atsika, fa manasa atsika izy mba hanantona azy. Mino fa amin'ity herinandro ity isika dia andramantsika zany hoe andeha isika hankeo amin'i Jesosy. Hankeo amin'i Jesosy ilay mampanantena atsika, fa hanome fitsaharana, hanome fitoniana, hanome vahaolana antsika, ary hiantoraka eo aminy isika amin'ny ity herinandro ity. Noho izany dia misy lohateny 7 izay anasako anao mba iarahantsika mijery isanandro isanandro. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe Jesosy liana amin'ny zavatra ilainao. Inona no ilainao? Mahaliana an'i Jesosy izay ilainao. Amin'ny andro faharoa isika dia hijery ny hoe Jesosy mamaha ireo olana ara-tokantrano, olana mety mahazo ny tokantrano,
eo amin'ny fahatelo isika dia hijeriny hoe Jesosy mamaha ireo olana ara-panahy, olana ara-panahy mety mahazo ny mpivavaka, mety mahazo ny kristianina, mety mahazo ny tsirairay avy amintsika. Ary amin'ny andro fahaefatra dia hijery hoe Jesosy mamaha ireo olana ara-pietseham-po, olana ara-pietseham-po. Amin'ny andro fahadimy Jesosy mamaha ireo olana ara-pahasalamana. Andro fahaenina Jesosy mamaha ireo olana ara-tsakafo. Ary amin'ny andro fahafito farany isika dia hitany hoe Jesosy te hamerina amin'ny laoniny ny fiainanao. Raha mahalinanao zany lohahevitra sy lohateny anankifito izany dia manasanao hanaraka tsy tapaka ny fiarahantsika eto ao anatin'ny fito andro. Fa Jesosy tena liana amin'ny fiainanao. Jesosy te hamaha ny olananao. Jesosy te hamerina amin'ny laoniny ny fiainanao mba ho araka an'ilay fiainana tsy misy olana tamin'ny voalohany iny. Izay ny fanirian'i Kristy ho amiko sy ho aminao. Ko andeha rao jerentsika ary ny voalohany. Inona moa ilay voalohany? Tsy inona izany fa ny hoe Jesosy liana amin'ny zavatra ilainao. Tadidio tsara zay. Fa andeha jerentsika amin'ny soratra masina ny hoe Jesosy tena liana ny aminy hoe inona no ilaiko, inona no ilainao. Ao amin'ny Jaona toko voalohany ny fantoan'ny fianarantsika androany. Ary ny rampitso Jaona toko faharoa, ny afakapitso toko fahatelo, manaraka an'izay toko fahaefatra, toko fahadimy, toko fahenina. Ary amin'ny fahafito sika vao hiala ao amin'ny bokin'ny Jaona. Fa ny eninandro voalohany sika zany dia jery toko ray avy ao amin'ny filazantsara zay nosoratan'i Jaona. Hijerentsika ny hoe Jesosy tena liana amin'ny fiainantsika. Jesosy te hamaha ny olana mahazo atsika eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Jaona toko voalohany ary no andeha ho jerentsika. Misy tantara mahaliana amin'ny Jaona toko voalohany. Manomboka amin'ny andiny fahadimy amby telopolo ny fantohan'ny fandiniantsika sy ny fianarantsika hatreo amin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Nasanao mba hanaraka an'izany vakiteny izany. Andeha ho jerentsika vakitsika ray manontolo aloha le teny dia avy eo azavaintsika. No ny ampisony indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy. Ary nijeran'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavinareo. Ary hoy izy roa lahy taminy, Raby, izay atao hoe rahadika, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra. Mahaliana zany teny zany. Ary eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo eo ahitantsika fa nitodika Jesosy nanaraka an'i Jesosy ny mpianatra ary nitodika Jesosy nanontany hoe inona no tadiavinareo. Andiny valo amby telopolo. Inona no tadiavinareo. Io mahatonga ny lohatentsika hoe Jesosy liana ny amin'ny zavatra mety ilaitsika amin'ny fiainana. Fa ry monikire amin'ny andiny fahadimy amby telopolo dia zero sara ny fizotrany tantara. No ny ampisony ny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy. Zay ny zavatra miseho amin'ny tantara. Tsy iza moa le Jaona eto fa tsy ilay Jaona nanoratra filazantsara fa i Jaona mpanao batisa. Talohan'io i Jaona dia nanao batisa an'i Jesosy Kristy teo amin'ny on'ny Jordana. Tamin'izay fotoana izay raha nahitan'i Jesosy natao batisa i Jaona dia tanteraka ireo famantarana zay nasehon'ny tompo tamin'i Jaona ka nahatonga ny Jaona nilaza eo amin'ny andiny fahasivy amby roapolo manao hoe indro ny zanak'Andriamanitra. Efa nilaza Jaona fa Jesosy no zanak'ondry n'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Teo ny mpianatry Jaona tamin'izay fotoana izay. Nandrean'i Jaona nilaza fa io Jesosy io no zanak'ondry n'Andriamanitra. Eto indray no ny ampison'iny. Taoriny le fahavitany batisan'i Jesosy. Ny andiny enina amby telopolo ny hijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy i Jaona miaraka amin'ireo mpianatra roa lahy. Dia zao ny tenin'i Jaona. Indro zanak'Andriamanitra. Mario tsara fa naveriny Jaona fanondroany izany ny fanambarana fa Jesosy no zanak'ondry n'Andriamanitra. Nandre izany reto mpianatra roa lahy.
ary ny fandrenesana ny jaona mpanao batisa mpampianatra nahafinaritra azy ireo mpampianatra nahaliana azy ireo ny teny namerina indroa fa jesosy ny zanak'Andriamanitra dia nisy akony tao anatin'ny sain'izy ireo tao amin'ny fony izy ireo ny fandrenesana fa jesosy no zanak'Andriamanitra nahaliana azy ireo lahy ny fandrenesana fa jesosy ny zanak'Andriamanitra. Inona ary ny akon'izay teo amin'ny fiainany? Tsy nijanona hoe fahalianana fotsiny fa nisy fihetsika tao anatin'izy mirahalahy raha nandre any jaona ny teny. 7:30 ary ireo mpianatra ireo lahy ireo rehefa nandre azy nandre any jaona ny teny. Inona ny voalaza hoe ianao dia nanaraka an' Jesosy. Mario tsara fa ny olona anankiray mandre fampianarana, mandre filazana ny amin'ny Jesosy dia misy akony ao anaty. Ary tsy vitany hoe mipetraka fotsiny ao an-tsaina ny fandrenesana ny marina ny amin'ny Jesosy fa misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisiny eo amin'ny fiainana. Nanaraka an' Jesosy izy roa lahy. Tadidio tsara fa tian'izy ireo i Jaona mpanao batisa. I Jaona mpanao batisa no mpampianatra azy ireo nanokana ny tena ny anaraka ny Jaona mpanao batisa. Fa eto rehefa nandre ny marina ny amin'ny Jesosy izy mirahalahy ka na dia tiany aza Jaona mpanao batisa na dia nakamaminy izy ireo aza ny mpampianatra azy i Jaona mpanao batisa, tsy hoe akory ratsy i Jaona, tsy hoe akory diso i Jaona, fa tena tian'izy ireo. Saingy zao rehefa nandre ny marina ny amin'ny Jesosy izy ireo dia nahita fa i Jaona mpanao batisa mbola tsy vahaolona tena azo antoka. Vahaolona ihany i Jaona, ilaina ihany i Jaona, fa mbola misy vahaolana tsara kokoa noho i Jaona, azo antoka kokoa noho i Jaona, zay tsy iza fa Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'Andriamanitra. Koa dia nanapa-kevitra izy ireo lahy fa handao an' Jaona zay tian'izy ireo fa andeha hanaraka ny Jesosy ilay azo antoka kokoa, ilay vahaolana tena azo antoka. Dia lasa izy ireo lahy nanaraka an' Jesosy. Tianjereo tsara rehefa nandefa nanapa-kevitra izy raha fa nanaraka an' Jesosy, inona ny zavatra niseho? Ny 7:30 ary Jesosy nitodika. Tiako be ity, Jesosy makany, Jesosy mandeha makany, fa mandre fa misy olona manaradia azy dia nitodika Jesosy. Na dia eo aza ny programa an' Jesosy lay makany dia nahaliana an' Jesosy lay manaraka azy avy eo aoriana ka nahatonga an' Jesosy nitodika nijery azy mirahalahy. Nahaliana an' Jesosy ny olona mandray fanapahan-kevitra fa hanaraka an' Jesosy ka mahatonga an' Jesosy na dia eo zavatra mahavariana azy, na dia eo zavatra ataony mahatonga an' Jesosy hitodika hijery zay manaraka azy. Ry havana, raha andreo anao manapa-kevitra naradia an' Jesosy, ninona mety programa mahavariana an' Jesosy ihany dia hitodika izy hijery anao. Liana amin'ny fiainanao Jesosy, liana Jesosy amin'ny fanapahan-kevitra ny raisinao, fa ianao manomboka androany dia naradia azy, mitodika izy mijery anao. Liana Jesosy, mahaliana an' Jesosy ny olona mandray fanapahan-kevitra fa hanaraka azy. Tsy vitany hoe nitodika fotsiny Jesosy, fa inona koa no nataon'i Jesosy? Jereo tsara ny zavatra voalaza nanao taminy hoe inona no tadiavinareo, inona no tadiavinareo. Ry havana, tsy zany ve ny ilayntsika amin'ity fiainana ity? Jesosy mitodika mijery atsika ka manontany manao hoe inona no tadiavinareo. Fantan'i Jesosy ny olana mahazo atsika, fantan'i Jesosy io mahazo anao io, fantan'i Jesosy ny problema mety ny hitolomanao amin'ny fiainana. Fandroany Jesosy manana fanontaniana lehibe apetraka aminao. Inona ny tadiavinao? Ary raha manontany anao Jesosy, moa ve efa misy valiny voaomana avy aminao ka atolotra ao amin'i Jesosy androany hoe Jesosy, izao no tadiaviko. Indraindray isika tsy mahay mamaly an' Jesosy ny aminy hoe inona ny tadiavinao.
indrandratsika hoe raha vola de meo vola de iny tokoa zao sy fa manome de mahazo 500 ianao mahazo 1000 ianao de ohatrany hoe tsy afa-po zany ianao kanefa taminao nyteny taminy a tsy nanonona vola akory ianao fa hoy ianao hoe za Jesosy mila vola angatsy vola ny 500 volane zany fandroany Jesosy tena liana tsy hoe akory tsy hainy zay ilainao fa tena hainy fa ianao ny tiany Jesosy mba ifantoka am'izay tena ilainao ka tena hamboraka ny fonao sy ny etaetanao aminy ka ilaza hoe tena fantatrao marina ve zay ilainao ka de iteny am'izay tena ilainao marina ry havana fantany Jesosy ny ady atrehinao fantany Jesosy ny olana mianjady aminao androany izy raha manontany ianao inona ny tadiavinao aoko vonina zay neny atao hoe vavake andeha nokona fotoana ifampiresana amin'i Jesosy ilazana amin'i Jesosy ny filahtsika eo amin'ny fiainantsika ary de tantarao aminy resaony amin'ny antsipiriany raha sakafo ohatra ny ilainao de tena teneno aminy za mila vary firy kapoka loka inona ny loka tadiavinao inona ny loka ilainao de teneno aminy ohatra ny mpinamana ny fampiresaka rehefa mifampiresaka amin'ny namanao ianao tena miteny hoe za namana mba mila vola aho a ny vola ilaiko 5,000 sy ray alina kany hoe manonona fa maninona tsy atao amin'i Jesosy zany andeha raha fitentsika de zao ny olona anankiray a rehefa mandreny amin'i Jesosy de misy akony amin'ny fiainana ary mandray fanapahan-kevitra mianaraka an'i Jesosy ka na de tsara tohinina aza le toerana nisy azy teo aloha de manapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy le vaolana tena azo antoka le tsaratsara kokoa le tsara lavitra raha ny marina ary efa manaraka an'i Jesosy ny olona anankiray Jesosy liana de mitodika ary miteny manao hoe inona ny tadiavinao de lazao azy ary zay tadiavinao fa amaly anao Jesosy ny faniriko androany de anakambara amin'i Jesosy ianao ka hitanisa aminy hoe reto avy no ilaiko fa manana finoana fa nome anao Jesosy amen andeha araka hivavaka isika hoentsika mbavaka zany tenin'Andriamanitra izany ray malalo fisaorana lehibe rampoeran-tsaina no atolotray ianao ny amin'ny fitiavanao anay ny amin'ny fahaliananao ny amin'ny zavatra manjo anay eo amin'ny fiainanay ray masonao ampio izahay mba handray fanapahan-kevitra naradianao hanantona anao zay tena vaolana azo antoka ary ianao kosa dia tanteraka ny teninao fa hitodika hijery anay hanontany anay manao hoe inona no ilainay ka nome anay mifanaraka amin'izany zay miaina zao fandaranay izao sy mijery zao fandaranay izao anie ka raha angataka aminao izy de ho tanteranao aminy teninao hoe mangatady omeny hanome azy ianao tondony de voana hamo azy ianao tadiava dia hita hampahita azy ianao de ankiny aminao mbola toy ny fandaharana raha ampitso mbola ianaranay fa mamaha olona ianao kota io ny mpiaino tsirairay avy mba samy mbola hiaraka aminay raha ampitso amin'ny anaran'i Jesosy amen